faly miaraka amintsika indray ao anatin'izao herinandro ny fifandraisana izao. Ny lohahevitra dia ny hoe ny finoana sy ny hiraka. Alohan'ny rosotsika alandalina kokoa dia asaiko ianao fa hisy vavaka izay ho tanterahana. Raha tsara indrindra izay any an-danitro anokatra sy andray avy amin'ny teninao zay dia angatanay hatrany ny fananao masina elo lalana any impona tsararay avy. Tonona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Timoty 2:7 ka ny 5:10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe fahatry ny fony voazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Mahita lafin-javatra 5 isika eto. Raha teny no resana dia mahita isika hoe soratra masina. Dia mahita isika ny amin'ny hoe fahendrena, famonjena, finoana ary Jesosy Kristy. Zava-dehibe io andinina io satria amin'ny alalan'izy io no hijerentsika fa hatramin'ny fahazazana izany no efa nahalalana sy nampafantarana ny taizana ao antsika tamin'ny alalan'ny soratra masina mba hanome fahendrena, azahoana famonjena ary izany dia noho ny finoanan'i Jesosy Kristy. Tiana manokana ny hanamafy ary eto mba tsy fanohitra fa atombokontsika amin'ilay teny farany manao hoe Jesosy Kristy mihitsy. Satria izao tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy no azahoana famonjena. Io finoanan'i Kristy io no miantoka ny famonjena antsika fa tsy hafa. Ary izay no mahatonga ny taridalana manamafy ao amin'ny Efesiana 2:5 manao hoe fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Zava-dehibe zany. Tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy mihitsy zany no fanehoana ny famonjena izay tsy maintsy hirosotsika sy hiainantsika amin'ny finoana mba ahafahana mandray ny fahasoavana. Zava-dehibe ny ahalalantsika fa raha hiditra amin'ny antsoina hoe fitorianan'ny filazantsara izaso ianao izay anisan'ny antony iaonantsika mandritra ny ity herinandro ny fifandraisana ity dia ny ahatonga asy ianao ho fitaovana mahomby ampelantanan'Andriamanitra ho filazana ny fahatsaran'Andriamanitra, fanapariana ny filazantsara, ho fitaovana maranitra eo ampelantanany mba ahafahana manambara izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Tsy maintsy manana finoana miorina ao amin'ny Jesosy Kristy miantoka ny famonjena izaho ary toy izany ihany koa ianao mba ahafahako sy ahafahanao ahafahantsika ho tonga amin'izay hoe fitaovana maranitra eo ampelantanan'Andriamanitra izay. Eo amin'ny Jaona 3:7 dia hoy izy hoe fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao anameloka izao tontolo izao fa hamonjy kosa izao tontolo izao. Raiso fanamby lehibe ny hoe manohy ny asan'ny Jesosy Kristy isika ao anatiny izao ataontsika hoe laharana, ao anatin' izao ataontsika hoe antso miantefa amintsika izao. Zava-dehibe zany satria tsy misy fomba ahafahantsika mizara izay tsy ananantsika. Tsy afaka manome izay tsy noraisina isika. Ary izay no mahatonga ny hoe filazantsara ny Jesosy Kristy antoka sy ataontsika hoe garanti mihitsy ho an'ny famonjena, ho an'ny ho avy manontolo zany tsy maintsy ananantsika aloha zany, mandeha amin'ny finoana. Ary izay no mahatonga ny hoe ao amin'ny Jaona 3:7 dia hoe zay mino azy maheno Jesosy Kristy zany dia tsy elona fa izay tsy mino kosa
de efa voaheloka raha teo satria tsy ninony anarany zanakalahy tokan'Andriamanitra. Napetraka taty amin'ny fiandohany izao taridalana izao fa Jesosy Kristy no fiorenany zavatra rehetra. Ary ny soratra masina zay iorenany ny finoana dia maneho an' Jesosy Kristy ho ilay antoka, maneho an' Jesosy Kristy ho ilay tsy misy afa-tsy izy no iorenany ny finoana mba ho am'izany famonjena izany. Zava-dehibe ny hoe mino de tsy eloina, satria araka izy fanambarana zay renitsika teo, miditra ao amin'ny finoana izaho sy ianao dia anjaran'Andriamanitra no mampiatra ny lamina, ny planina, ny drafitra zay efa napetrany miorona ao am' Jesosy Kristy, mamela heloka, mamafa ny fahotana tamin'ny lasa ary mahatonga izany fahadisoana izany tsy ho tsaroana intsony. Zava-dehibe zany satria mahatonga antsika ho iraka maranitra, iraka raha fantsona dia fantsona tsy voafetra izany, tsy tsentsina fa azon'ny fahamarinan'Andriamanitra iampitana soamantsara. Zao no fanambarana amin'ny Romana 5:1 hoe ary amin'izany de tsy misy fanameloana ho an'izay ao am' Jesosy Kristy. Zava-dehibe zany ry havana, satria raha toa ka isika ihany no ezaka hanamary tena dia voafetra ny fahafamanao ary azo antoka fa tsy hisy fiovana akory ny any amin'ny tatitra marina zay momba antsika, satria olombelona ihany isika ary olombelona koa no hanamarinantsika ny tenantsika. Mety azo atao ny eritreritra manao hoe manomboka eto dia hitako fa tsy manam-pahadisoana ianao raha samy olombelona, fa eo anatrehan'Andriamanitra dia mila miditra ao anatin'ilay drafitra dia ny drafitry ny famonjena izany. Voambarany ao amin'ny Matthieu 4:20 fa ho toriana amin'ity tontolo ity ny filazantsara ny fanjakana mba ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra vao tonga amin'ny farany. Misy lamina efa napetraka ary izany lamina izany de mametraka ny Jesosy Kristy araka izay voalaza ao amin'ny Jaona 4:9 manao hoe ny toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana ny mandrakizay, de ny fiainana mandrakizay zany izay rehetra mino azy. Raha mino ary miorona amin'ny Kristy ny finoko dia azo atao ny ahatonga ahy anana antoka ny amin'ny mandrakizay. De toy izany ihany koa azon'Andriamanitra atao ihany koa ny ahatonga aho ho fitaovana hitaona ny hafa mba ho amin'izany finoana Jesosy Kristy izany zay tsy fotokevitra ho toriana fotsiny na averimberina fotsiny fa iainana mihitsy mba azahoanantoka ny famonjena. Koa tiako manokana ny hitondram-bavaka izany fanandramana iainana izany tsy toriana fotsiny, tsy averimberina fotsiny fa iainana mba ahatonga izany ihany koa hiampita amin'ireo zay mifanerasera sy mifampikasoka amiko sy aminao. Manasa anao ary fa hisy vavaka azy eo tononona. Andriamanitra rainay tsara indrindra zay any an-danitra ao misaotra anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay fiorenan'ny finoana ahatonga ny tsirairay avy hanana antoka ho amandrakizay ary ahatonga anay ihany koa mba ho fitaovana mahomby ampelantananao ny amin'ny fampariahana ny filazantsara, mba ho fanandramana velona ho amin'izany anie satria ianao no mandray an-tanana ary zay kosa mandeha amin'ny finoana. Tonoana mivavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.